Fa ivadika lafa mavoan'ny kolontsaina kososaindray tsika amin'ity manaraka ity niditra amin'ny fotoam-pankalazana manandanja indray isika eto Madagasikara indrindra amin'ny sehatry ny kolontsaina natomboka tamin'ny omaly teny amin'ny fidasian'ny Rovan'i Madagasikara ny lanonana fankalazana ny Lohataona Taombaovao Malagasy fotoana izay mampiraisy manavao ny firenena ary indrindra ihany koa hanamafisana ny fiandohan'ny asa vaovao ny antsiprian'izay taterina amin'ny sariny avitra andriny. Fampiraisana, fanavaozana ary fifampiarahabana no nentina nandritra ny lanonana ny fankalazana ny Lohataona Taombaovao Malagasy izay nokarakarain'ny Komity Raiamandreny ara-drazana na ny Comité Royal de Madagascar. Ity fety ara-pomban-drazana ity izay haharitra efatr'andro ho tanterahina ao anivon'ny Rovan'i Madagasikara. Vanim-potoana voajanahary iraisana eto Madagasikara ity fotoana ity ka rariny, raha hitambarana hanehoana ny maha izy azy ny Malagasy ary hametrahana avo ny kolontsain'ny fifankatiavana, ny firaisankina ary ny fihavanana. Fiatomboan'ny taona, fiatomboan'ny asa, fiatomboan'ny zavaboary mivelatra sy ny rehetrarehetra ka tsy ny fambolena sy ny fiompiana ihany no angataham-pitahina fa eo ihany koa ny hoe hatrany amin'ny manodina an'ilay vokatra mba hapakatra kokoa ny arikarentsika mba hiverena an'ilay maha olona ny maha malagasy antsika izay moa no tena ataoko hoe zava-dehibe eto amin'ity firenena ity ary miorom-paka tanteraka amin'ny sotroavina malagasy. Mampiray ny firenena iray manontolo ny hetsika ny tanterahina ary ireo Raiamandreny ara-drazana manerana ny ireo lafalin'ny nosy dia tonga nanotrona izany avokoa. Efa nisy raha teo ihany koa ny fandravonana teo amin'ny disadisa amin'ny fanapahana ny fotoam-pankalazana izay resaka Taombaovao Malagasy izay ka isana vohitra tamin'izany ity fankalazana ny fanombohan'ny Lohataona ity. Isan'ny ireo nanome voninahitra nasaina manokana ao anatin'ny lalan-tsain'ny fifanankalozana ara-kolontsaina ihany koa ireo firenena avy any ivelany izay mifandray fa indrindra mifamatotra ara-kolontsaina amin'ny Madagasikara nandritra ity lanonana ity. Fotoana toy izao no hamadihana pejy, hanomboana tantara vaovao, hanadiovana ny atom-panahy ary hanavaozana ny fomba mba hisian'ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana eto Madagasikara. Ny Lohataona ny Madagasikara dia ny fifoazany natiora. Izany hoe rehefa tapitra ny vaninandro mangatsika izay natoriany izany natiora izany fantatritsika tsara dia manomboka vanim-potoana vaovaotsika, manomboka fotoana asa vaovaotsika dia eo zany no ankalazaitsika ka teo aloha ataoko vazivazy izy hoe soany manandro Madagasikara afaka nakalaza Taombaovao Malagasy, afaka malakaza koa Taombaovaon'ny Madagasikara fa ankehitriny dia enikajy any voninahitry Madagasikara satria eto amin'ity Rovan'i Madagasikara ity Rovan'i Madagasikara no fanotronana amin'ireo solotena ny firenena rehetra akalaza zany fety zany ka aokitsika tsy sanatriny zany atao ranony kiopaka ho tonga namana vao mavomavo fa dia ometsika asa omenika asa izany vanim-potoana izany. Ny Comité Royal de Madagascar na ny CRM no nikarakara ity lanonana ity teo ambany fiain'ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina izay tarehiny ramatoa minisitra Maravola Miranty Dona. Ny fotoana toy izao dia mampitodika amin'ny ho avy vaovao sy mamiratra ary mitarika ny rehetra anambatra iry mba hatratra izany fanantenana izany. Ny kolontsaina dia singa iray hoentina hampandrosoana. Ireo fahatongavan'ireto ray aman-dreny maro tonga eto dia mampiseho firaisapo satria maro ny ilay fiteny malagasy hoe ny ray aman-dreny ara-drazana no tompony fahendrena. Izy ireo no mitazona ny azomangan'ny kolontsaina eny anivon'ny fiarahamonina. Misy ihany koa ireo ao aorinan'izy ireo satria toteny izy ireo amin'ny fiarahamonina. Dia izay no hoe anambarana ny hery rehetra amin'ny fampandrosoana. Eo ihany koa ny sehatra tahaka an'izao dia niavaka tamin'ity taona ity satria nisy fisokafana amin'izao tontolo izao satria ny kolontsaina dia misokatra amin'izao tontolo izao. Toetra amin'ny 5 ny volana septambra izao moa izay isehon'ny volana alamady ity fotoam-pankalazana ity izay tanterahina amin'ny eran'ny lafalin'ny nosy raha ny eo amin'ny Rovan'i Madagasikara kosa no ivon'izany. Ao anatin'izay no itoizan'ny hetsika fampirantiana sy varotra maro samihafa, isy ihany koa ny fanomezana ny tsodrano sy ny nofikena amin'ny tabiavanana.